Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana ny antranona aminareo amin'ny alalany fandarana resabe amin'izao alina izao aliny zoma fa valony volana febroary taona 2010 manolotra ny araba ary manasanareo anaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika fa iny fandaharana amin'ity alina ity mpitsara izy manam-pahaizana ary nandalina betsaka teo amin'izay sehatra ny lalin'izay ary dia misafidy ho isan'ireo andray andraikitra eto amin'ny firenena amin'ny alalany fandraisana anjara amina fifidianana izany tsy izakoa fa andriamatoa rakotomanina andriany aina Franklin James izy no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao tompoko ary misaotra anao manaiky ho vahin'ny fandarana resabe amin'ity alina ity. Misaotra anareo koa sady faly miaraba ny mpanatrika ny mpijery ny fahitalavitra ma-TV. Voalohany iakarako sehatra moa zany anio amin'ny fahitalavitra dia misaotra betsaka anareo nanasanay. Ya andray anjara amin'ilay azakazaka ao amin'izany filoham-pirenena izany ianao inona no nanosika an'izay fanapahan-kevitra izay ary ahoana ny fahitanao ny fivoaran'ny toera raha makany amin'ny fifidianana amin'izao fotoana izao? Raha ohatra aloha zany hoe nanosika ny ahatonga ny tena hoe hirotsaka hovidiana dia eo aloha zany ny fitokisana ny tenanay zany dia eo koa ny fananana fijery zany ataontsika hoe mihiratra sy miabo dia eo ihany koa ny fitiava-tanindrazana efa tao anaty io efa hatramin'ny fahazazana mihitsy satria mbola ataoko hoe vao 5 taona monja zay dia efa nieritreritra hoe aneriana any andray andraikitra amin'ny fitondrana firenena dia ny zavatra rehetra natao na fialam-boly na fianarana na fanatanjahantena dia natao daholo ireny noho ny faniriana hoe hanasoa ny firenena. Ya eo amin'izay hoe safidy hilatsaka ao anatina fifidianana izay betsaka ny kandida efa fantatra amin'izao fotoana izao rehefa mijery anao dia hoe endrika somary vaovao ihany anarana vaovao ihany koa izay sehatra inona ny tena azo lazana hoe nahafantarana anao zany hatramin'izay ny alohan'izao fanapahan-kevitra hoe andeha hilatsaka filoham-pirenena zao? Sehatra maro be mihitsy ataoko hoe raha hiresaka zao tsika amin'ny fialam-boly fony mbola mpianatra matetika mandray anjara amin'ireny fifaninanana question pour un champion jeu de société tournoi isan-karazany amin'ny jeu isan-karazany betsaka zany ny sehatra resaka kilalao tsaina eo amin'ny fanatanjahantena za olona tena tia lomano saika hoe ny tompy filomanosana rehetra teto Madagasikara efa mety hoe nanaovako fanatanjahantena daholo misy fotoana ray manao faninanana mahazo valosoa dia eo koa ny ataontsika hoe sehatra ataoko hoe fanasoavam-bahoaka satria nandritra ny taona maro zany no efa filohan'ny syndicat anankiray mikasika ny mpiasa sy ny consultant teto Madagasikara dia nisy fotoana koa za nandritra ny 2 taona teo eo voafidy ho filoha lefitra tao amin'ny syndicat mpitsara teto Madagasikara dia nisy fotoana nirotsahako ho mpikambana tao amin'ny senita ary zany no niaro hevitra hoe tokony ho mahaleo tena ny senita nanome vina sy kisary maromaro no mety hoe andrasana amin'izany senita zany raha sendra safidin'olona nametrana ny tena teo. Dia nisy fotoana koa nirotsaka ho filohan'ny SMM ny hainao manjery rehetra tao nampiseho ny sarinay telo mirahalaza ny faninana tamin'izay dia ambara koa zany hoe amin'ny sehatra maro sahala amin'ny hoe fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ny vahoaka Ligue Malgache des droits de l'homme et du peuple efa taona maro koa zany no nandray andraikitra tao anatin'io fikambanana io ary nanasoa mpiray-tandrazana maro be manerana ny nosy io moa fikambanana tsy tadiavana tombotsoa manokana na hoe hikaramana fa tena natao hanasoavana an'ireo izay tsy mba misy mpiana tsisy mpiaro manao asa soa zay any amin'ny fonja any amin'ny toeram-pitsaboana any amin'ny toerana maro zany misy ny zon'ny ankizy na ny zon'ny vehivavy na mety koa hoe zon'olombelona fotsiny izao. Raha jereny zay voazavanao zay dia saika ny sehatra sosialy zany no tena nahafantarana anao sy tena niasanao betsaka indrindra koa mampitsara anao hiditra ao anatin'ny tontolo politika ianao amin'izao fotoana izao amin'izao anao miditra ao anatin'izao ahoana ny fahitanao an'izay tontolo politika izay indrindra ny toedra raha eto amin'ny firenentsika amin'izao akatoko ny hoe resaka fifidianana resahana foana izao?
tontolo politika misy atsika amin'izao a dia tontolo azo lazaina hoe tena sarotra indrindra eo amin'ny tantaran'ny firenena kanefa moa araka ny voalazako teo hoe efa nanoma tena sady niomana raha teo no tonga amin'izany sehatra zany ao ariana kely eo a ao ariana fifidianana zany raha safidin'ny vahoaka dia izaho zany mahita fa amin'ity fifidianana indray mitoraka ity a tokony tsy hoditsoina fanantenana intsony ny vahoaka ary ao anatin'ny fanontaniana izay mety apetraka ao rehefa avy eo a inoko fa ametraka an'izay ianao a hitady hoe inona ny vahaolana amin'le crise zany a izay niainantsika antaonany maro hatramin'nahazoana ny fahaleovantena mety tao anatin'ny fanjanahantany koa raha dia efa nisy crise foana tamin'ny fahampanjaka nisy crise foana teto amin'ny firenena fa niendriny fotsiny no niovaova dia hoe ahoana no isoroantsika an'izay crise zay tsy hiverimberenan'izay crise zay inona no vahaolana hitinao satria anao mieritreritra ndray fitantanana firenena zany inona ny vina hitinao zany eritreretinao hoe tsy ampiverimberina an'izay crise zay marobe no vahaolana efa ataoko hoe io tsy hoe sarerana mihina vina azy a fa irahana maro amin'ny sehatra maro zany isaky no mivory a dia lasa amin'izany foana ny resaka vahaolana ataoko hoe atomboka amin'ny lavitrezaka tsy maintsika manditsy ny lalam-pandrenana misy satria io lalam-pandrenantsika io a azo lazaina hoe nolovaina tamin'ny repoblika maro io a fa novavaina kely fotsiny ny endriny a izay zavatra mety hoe mety amin'le mpitondra zany le fitafiana raha ny hevitra zany a mila lalam-pandrenantsika ahafahan'ny olo-pirenena rehetra mife sy mifampife ny tenany a sy ny mpiara-miasa aminy a ary ny fanaovana politika ka rehefa anao an'izay fanovana izay tsika dia manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika aloha ny tena faniriko moa zany hoe izany ho anatanteraka an'izay satria zavatra sarosarotra ihany zany hoe ahena ny fahefana eo amin'ny filohan'ny repoblika asiana sehatra ataontsika hoe fanaraha-maso a ny fitantanam-bolam-bahoaka dia ampiarina zavatra rehetra zay efa voalaza ny lalam-pandrenana nisy teo aloha fa tsy napetraka mihitsy fa ny fanovana tokony atao a dia ny ao amin'ny andininy fahenina amby dimapolo ao amin'ny lalam-pandrenana atsika lehilahy ny farany teo zany voalaza ao hoe ny filohan'ny repoblika no ohatrany hoe mife zany a ny organe de contrôle rehetra eto amin'ny firenena kanefa izy koa manendry prime ministre amin'ny andininy sasany izy tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra maro be sady tsy andairana motion de censure izy tsy mba tsisy zavatra azo atao aminy afa-tsy empêchement nefa ny empêchement a fampetona ny asany zany a zavatra tena hoe tsy fahasalamana efa nasarotina be io tamin'ny repoblika faharoa dia inona verina atao ihany dia le fahefana omena amin'ny filohan'ny repoblika zany a mahatonga sady tsy maty manota no lasa ohatra mpanjaka mihitsy ka io lalam-pandrenantsika io a manalasala be izy io raha olazaintsika hoe manana endrika tsy sady tsy européana izy io ny tsy amerikana tsy tandrefana ny tsy tatsinanana fa tena hoe any afrika zany aty afrika zana tamin'ny frantsay rehetra lalam-pandrena dia mametraka filoha-pirenena ohatrany somary manany manjaka mihitsy izy eo amin'ny fitondrana zany dia tsy misy koa filoha te hanovan'izay andininy zay satria metimety amin'le izy kanefa raha hoe ny maso amin'ny vahoaka no kendrentsika ho tadiavintsika hoe mba tsy hiverimberenany crise intsony a dia apetraka ho tompona andraikitra amin'ny filoha-pirenena na ny organe de contrôle tsy izy manendry azy satria ao anaty lalam-pandrenana izy manendry ny olona rehetrarehetra hatramin'ny prime ministre midina raha vao olona manana andraikitra ambony eo amin'ny firenena nefa izy a izy ihany koa manendry ny organe de contrôle rehetra ary ny tena olana be dia be ny organe de contrôle tsy niasa na tsy nisy akory tamin'ny repoblika faharoa sy fahatelo a ary manamafy a amin'ny repoblika fahaefatra fa mbola mety itoy io fanao ratsy io a raha tsy ohatra hoe manana finiavana politika ny mpitondra dia manana koa fahaizana mandresy lahatra ny mpiasam-bahoaka rehetra satria ny mpiasam-bahoaka mety izy tsy hitiditra fotsiny ohatra hoe raha iresaka zao tsika ny conseil de discipline budgétaire et financière zay zany ho ahafahana manara-maso ny fitantanana ny mpamoaka vola rehetra zany a manomboka amin'ny ataontsika hoe directeur président d'université ministre reo olona ambony mamoaka vola zany manana fahefana mampamoaka vola any amin'ny tahirim-bola-panjakana reo olona reo tsy voatsara ny
ny fitsarana misy hatramin'izay satria afaka manao zay tany kibony izy dia miala eo izy tsy voatohitohina fa ny comptable public ihany no mirendre compte na manatitra compte fitantanana any amin'ny fitsarana rabola isan-karazany. ohatra anankiray zay niraisinao fa isan'ny olana amin'izao fotoana zao ny krizy nandrom-panjakana eto amintsika ary araka ny teninao tao ohatra tsy miavaka tsara ny andraikitra ho an'ireo fahefana rehetra misy na mpanatanteraka na mpanao lalàna na mpitsara ahoana ny amahana olana raha otoaka mbola ilay lalam-panondrenana lany farany teo izay iainantsika amin'izao ary mahatonga ny olana be deaibe tsy fantatra ntsony ny texte miatra eto amintsika moa zany hoe feuille de route sa lalam-panondrenana zao mahatonga an'izay hoe disadisa amin'ny somasoandro matetika eo amin'ny sampikambana amin'ny androm-panjakana hatrany amin'ny filohan'ny androm-panjakana tahaka ny tranga teo amin'ny Andriamatoa Berzika sy Andriamatoa Filoha Rajoelina ohatra. Tsy vitany hoe araka lazainao teo hoe tsy miavaka ny andraikitra fa tsy mifandanja koa ny andraikitra mbola anankiray koa zay raha ohatra zany tsika mandray sotoavy na républicaine dia tokony hisaraka tanteraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka ary ny fahefana mpanao lalàna mpamorona lalàna na mpanao lalàna moa zany ny Sénat sy ny Assemblée nationale zany ny Sénat sy ny congrès rakaraka le fomba hiantsona azy fa ny zava-dehibe dia izao raha ohatra zao tsika mijery ny fahefampitsarana mbola tsy nisy teto zany fahefampitsarana zany tsy nisy ny fahaleovatena ny fitsarana satria efa saika nomena ihany izy io tamin'ny andron'ny président Safi-Albert fa nisy tsy valam-pandry zany ny mpanao politika neverina moa hoe olona tsy voafidy ny mpitsara tamin'izay dia eo zao dia mahita vahaolana hoe maninona moa raha ataotsika olona voafidy no filohan'ny fitsarana rehetra dia amin'izay zany tsy mipetraka ntsony le nareo tsy olona voafidy fa olona voafidy ny namany isa mahafehy an'le asa samy nanao fenianana zany no mifidy hoe ito natao filoha ito natao mpitarika dia amin'izay zany afaka le aya hoe olona tsy voafidy reo satria rehefa voatendry reo dia mipetraka foana ny hoe miankindoha amin'izay makatoa ny olona nanendry azy mihitsy izy satria izy mitantana ny asa sy ny fivoaran'ny asany. Andriamatoa Rakotomanina nametraka tety andro vaovao indray ny senita ianao moa zany tao anatin'ny raha teo nisy fotoana ary nametrapetraka an'izay viana tao amin'ny senita izay ny fahitanao an'iny fanemorana ny tety andro napetraka hoe 20 Mey le izy dia nisy daty vaovao indray navoaka daty anankitelo ho an'ny fiodinana voalohany ny fiodinana faharoa izay miaraka amin'ny solombavimahoaka ary ny fifidianana communal izay efa manodididina ny amin'ny faraparany taona any ahoana ny fahitanao an'iny fanapahan-kevitry ny senita iny satria miresaka n'ilay hoe tsy fitanilana tsy fiankinan-doha isika raha mianaka teo ny zava-mihitsy nefa nanemotra an'iny ny senita eny fa na dia ny atoko izay miaradia amin'ny fitondrana aza tahaka ny TGV dia nanakina mafy an'iny fanapahan-kevitra iny hatraiza marina ny fahaleovatena ny senita amin'ny famaritana nyty tety androm-pifidianana sy ny fikarakarana fifidianana ty. Somary hitsikely aloha ny teninao kandidata ao anatin'ny senita fa tsy niara-ny asa tamin'ny zareo zay zany aloha alantsika kely faharoa hoe mikasika ny fanemborana ny datin'ny fifidianana ataoko hoe lany androtsika raha hoe hifandramatra amin'izay zavatra zay satria teto ne nisy foana ny zavatra ohatra zany mandevitra foana na ny andany na ny ankilany dia raha ohatra zany tsika hifanometsiny eo dia lasa tsy mifantoka atsika any amin'ilay hoe fanentanana ny olona hanamarina ny bokim-pifidianana fanentanana ny olona hisoratra anarana fanentanana ny olona hiomana ny fifidianana fanentanana ny mpikambana koa ny atoko politika sy mouvance isan-karazany hiomana ny fanomana ny fifidianana satria asa be io ary mila fampidesaina za zany mihevitra hoe raha ohatra tsika ka lany andro hifendrifendry sy famendrifendro amin'ny zavatra ohatra ireny dia tsy androso mihitsy sika fa raha isy ohatrany eo opportunité le izy androsoana zavatra masaka kokoa ho an'ny mpifidy androsoana zavatra milamina sy tsara rindra kokoa satria zareo nefa napetraka hoe tsy miandany napetraka hoe handamina le izy ho an'ny tombontsoa be sy ny maro dia za manokana zany
tsy anakinany senita satria asandry zareo le izy zay no ny fitianatsika azy a maka hery fotsiny aho hoan'ireo zay disy fanatenana satria ohatran'ny taranja rehetra eo amin'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina misy fotoana ianao maharesy a misy fotoana ianao resy a fa ny olona mahay miaiko koa hoe mba resy izy tamin'iny zany a anisany mety hitsarana vahoakanao koa nge zay latsaka filoham-pirenena ianao malasa ansaiko eto hoe iza zany ao miaradia aminao manana toko ve manana vondrona olona mpanohana ve comité de soutien sa iza miaradia aminao satria ohatrany voasambany zany ianao zao nomeny hoe ilatsaka amin'izany toerana mahafiloham-pirenena zany ny sehatra nisy anao tsy nisy sehatra politika loatra mihitsy raha fitantaranao azy teo ahoana ny eritreretanao hiatrehana fifidianana amin'ity taona ity satria lasa ihany ny saiko eto hoe Andriamatoa Rakotomanina ve tena nilatsaka mieritreritra olany sa nilatsaka hitsapa hery sy mba ho fantatra dia mahazo toerana aoriana amin'ny fifidianana rehefa mijoro ny fitondrana manaraka eo eny tompoko voalohany aloha ahitsoko kely indray aloha ny teninao mialatsiny fa manitsy foana tsy milatsaka fa mirotsaka zay zany mety tsy itovizako amin'ny candidat rehetra mifandimby teo ny akamaroany inona mahasamy hafa an'le milatsaka sy mirotsaka ny milatsaka avy any ambony izy no mitsambikina hidina ambanimbany kokoa fa ny mirotsaka efa ao anatin'ilay sehatra izy fa miroso fotsiny izy ho safidin'ny olona hoe anisany tiany olona dia zany anisan'le efa ao anatin'ny sehatra efa manana ny fahefana namen'ny lalam-pandrenina sy ny lalàna na amin'ny asako manandraikitra andavanandro dia miroso anoloana fotsiny satria ny filohan'ny repoblika raha ny lalam-pandrenina misy amin'izao fotoana aloha dia izy filohan'ny filakevitra ambony mpitsara izy ihany koa atsony ny mpanaino manjery sy ny gazety rehetra hoe magistrature suprême zany ny toerana misy azy zay efa ao anatin'ny magistrature donc zany tsy hoe olona hoe mbola hoe vao hilatsaka fa mirotsaka fotsiny fidio za ho filohanareo satria manana fitiavana nreto vahoaka malagasy zay ambarako any efa niteneniko teo am-piandohana hoe efa imbetsaka diso fanantenana dia mendrandra filoha zany manam-pahendrena mitana ny teny nomena ary marina sady manamarina ny marina ho marina manameloka ny meloka ho meloka tsy mizata avan'olona zay toetra zay ny everiko fa ananako ary inoko fa namako rehetra niara-ny asa tamiko nandritra ny taona marina tany amin'ny sekoly ara hoe gazety mpianatra ohatr'izany satria za efa ela no voiserasera maro koa fa zay tsy voalazatsika teo dia mino fa mahatadidy daholo zareo fa manana an'izay fisainana tsy tia miandany sy mitanila sady tsy tia mankala olona fa mitady fihavanana zay za ka mantany ianao hoe iza miaraka aminao ary iza no anohana anao dia aleo ambara aminao mihitsy fa nytiako hiaraka amiko dia mivahoaka malagasy ny tiako anohana dia mivahoaka malagasy ary manasa mouvance rehetra indrindraindrindra ho an'ireo zay manana crise de leadership na ataontsika hoe sahirana mitady hoe iza ny arotsaka azaka vahoaka fa raha mitady olona zany ny mpanao politika zay manana heritreritra hoe manana fanirina anao zavatra marina sy mahitsy amin'indray nitoraka ity sahala amin'ny ataoko dia manohana azy zareo ary zay mihitsy moa no nanaovako n'ity candidature ty hoe karazana ohatrany hoe pré-campagne hoe mampafantatra ny olona hoe nisy olona tao niomana amin'ny resaka fianarana nianatra kabary nianatra taranja maro be misy olona tao niomana tamin'ny ara fanatanjahantena nisy olona tao niomana amin'ny ara-kolotsaina mba ho mendrika ho voninahitra malagasy rehetra dia io zany ny vahoaka no miteny hoe ito mba dinay ho filoha mba nasitrana nyratra n'ilay firenena zay mbola tsy mikombona hatramin'izao Andriamatoa Rakotomanina raha falazavanao nitinao zay dia ohatrany te ilaza eto hoe te heritreritra ho candidat d'ouverture amina mouvance avy ianao satria misy crise amin'izao rehefa tsy nirotsaka Andriamatoa Rajoelina tsy nirotsaka Andriamatoa Ravalomanana mitady zay olona arotsany ro ankolafo roa samihafa ireo ary mety hiteraka fisaratsarahana ao anatiny zay raha tsy mitovy ny fijery manao mpimaso ami'ireo ankolafo roa reo zany ianao zay nitikana zavatra zay raha tena marina raha tsy hivo kely ny ara-tantara nisy fotoana naneho hevitra tao anatin'ny Facebook dia tao no nalaza tamin'ny olona hoe ny dia tsy mahasoa ho azy mirahalahy tsy mahasoa ho azy mirahalahy zahay satria nahoana
raha ny lalam-panorenana misy ny fomba fanao ara-demokratika dia ny any afaka amin'ny tsara filoham-pirenena izy mirahalahy moa zany miray filoham-pirenena lambahoaka nyray filoham-pirenena natosiky ny vahoaka nanohana azy izay tsy voaisa ny abetsany tsy afaka amarinina fa ny afahana manamarina hoe amin'ny fitsaram-bahoaka zany amin'ny mamasy mandidy azy araka lalam-pandrenana dia mandroso ho fidiana amina fividianana misokatra ho any rehetra dia io moa misy kajikajy maro samihafa dia kanjo ny olona mahana an'ilay nini ihany no ohatra voafatotra le izy koa indraindray fa ny tiako tenenina za zany a tsy te hangalatra an'izay ataoko hoe fahefan'ny vahoaka malagasy zay a ny safidy a zay tiany a sy nomeny ny rariny kanefa moa zany a rehefa nandraiko resina nataoko hoe nanetry tena ny filoha teo aloha Ravalomananamarika dia ny tanany teny efa narosony tamin'ny volana May 2024 ny président Andry Rajoelina dia mihevitra zany a hoe miditra tamina option anankiray zany izy hoe samy tsirotsaka zany hoe samy tsotsarainy manam-pahefana dia vahoaka ka rehefa tsotsarain'ireo izy dia zany indray na ame fanasana andry zareo manasanareo mirahalaza chef de mouvance tsy maninona zay hevitra ny staff teknika anareo na partisan anareo mpomba anareo zany na ny olona zatra miaradia aminareo fa izy mirahalahy nasaiko ametraka fitokisana amiko hoe izara tonga eo a dia ametraka fitsarana mahaleo tena ho atsika menakavy ary voalohany mahazo tombony amin'izany dia izy mirahalahy satria raha tafapetraka amin'ny fitsarana mahaleo tena zany hoe tsy fitsarany mpandresy ohatra nazatra antsika hatramin'izay ny hatramin'izay ma tsy maharesy ny mpandresy a dia atao zay tsy ahafahany ray mijanony atao toerana na raha efa naka niala vola izy nanjabo tena tany ivelany a dia raha te hiverina izy dia raha rana tsy hiverina fa mampatahotra dia ny ahy zany tsy ohatr'izay ny fitaovana tamin'izay matetika angamba io moa zany anjaran'ny vahoaka no mijery an'izay fa tsika tsy afaka hiteny an'izay satria tsika tsy nahita dossier sy tsy tsika nandray an'le paikady fa ny azontsika resahana kosa dia izao raha ohatra ka fitsarana mahaleo tena no apetraka ilay flou république vaovao dia ireo olona rehetra raha vafananana tamin'ny crise tamin'ny 9 janoary 2024 dia manana fanantenana fa flou endry manana an'ilay antson'ny olona hoe sens du devoir na hoe fahatserovana andraikitra no ataotsika hoe hanonitra ny fahasimbana farafaratsy ny masokarenan'izy ireo satria marary ange raha ohatra orinasa goavana ohatranareo zao no pitehana daholo hatramin'ny caméra teny ny alatsinainy mainty 9 janoary no fangamba tsy io ihany ny fampotehana sy fatiantoka anateraka crise fa hatramin'izao ihany keo ane Andriamatora Kotomanina ireo zay niarambona tamin'ny raha rosoroa arivo ka mbola any ary mbola miteny ary mbola mivondrona mitaky an'izay hoe mila fanarenana ihany keo izy ahoana ny ijerenan'izay maso tsy misy tombo sy ala izay no nahatonga nanao ny fanasana tsy napetrako mouvance roa fotsiny fa efatra ary tsy napetrako hoe mouvance efatra fotsiny ara fa zay olona zany te anana hoe fandresena tsy hoe fandresena fotsiny fa fandresena avy tanjavatra fa raha ataoko hoe hotoiza kely le teniko teo aloha teo mba hampifandanja satria ao anatin'ny asa sy ny zavatra namola volanana nampiasana any mampifandanja resaka voalazako teny hoe mety ho tombo no azo ny filoha teo aloha sy ny vahoaka zay sy mba fananana tamin'ireny crise reny ary za tsy mandafa na ny roso roa arivo na ny raiky amby 20 nisy foana ny piraitan-drazana no mbola tsy voahonitra sady tsy neverina akory ny tena hanoerana azy amin'ny aradrarina amin'ny aradrarina satria tsy mivahoaka manontra ny tombahitra tokony ho azy fa farafaratsiny kosa masokarenan'olona aradrarina no miverina aminy satria mangana le olona vo nahary an'iny teo amin'ny fiainany fa tiako tenenina ho an'ny Andry Rajoelina koa manana tombontsoa mihitsy ny président Andry Rajoelina raha mpitsara marina tsy mitanila no mitsara azy satria tsy voatery tsoka izy na nao zavatra hoe ohatra ny fanao hatramin'izay zany fa misy alohany ny fitsarana mahaleo tena dia io zany mametraka ny anjara andraikiny atao anatin'ny crise dia izy avy eo no mahafantatra hoe aiza ho aiza zany mety raha ohatra ka ataoko hoe melohany io fitsarana io izy no mety hoe fialatsiny tokony ataony ary io moa efa teniko tamin'ny radio raha vavinareo hoe
ao anatin'ny hery ianao a no afaka mialatsiny afaka mamela heloka koa fa rehefa osy ianao na efa tsisy hevitra tsony de tsisy mihaintsony ianao fa efa nanao fo vato zay zany ao ara-tantara fa raha ao tena olona mahafoloa indrindra fa rehefa ny zanany lamatoa no nesorin'Andriamanitra taminy na rary taminy le izy ary tonga izy de naka décision à l'extrême alefa reto jiosy reto ohatr'izay zany tiako tenena hoe ny ara-tantara aloha zany a raha resaka ara-baibolitsika nisy jiolahy roa teo akafisyakafanan'i Jesosy fa le anankiray nanaiky heloka nolazain'Andriamanitra kosa hoe nolazain'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra hoe voavelany heloka ao a anio tsika de efa iona any paradisa ka za tsy miteny hoe iona amiko any paradisa akory ny président itsy na iro fa mame vahaolana fotsiny hoe fahendrena no mitondra ny olana malagasy amin'ny fahendrena malagasy ihany koa ny fihavanana sy ny fifankatiavana firaisakina mbola ho avy ny fotoana fampelezakevitra ary mety afaka mivalapatra tsara ianao am'izay fandresen-dahatra azy am'rahalahy am'izay fomba fijery zay fa nisy ihany koa ny rehefa miresaka ny olana eo amin'Andriamatora Joela sy Andriamatora Valomanana antsika dia nisy ilay soso-kevitra ny Sadek ny fianakaviam-piaraisam-pirenena am'ilay hoe hanomezana amnistia ho azy roa lahy ny ray moa zany efa voaheloko ny fitsarana ny ray tsy haiko aloha fa afaka manazava an'izay ngamba ianao satria pailana sady mpitsara omena amnistia ary dia nitabataba mpomba azy hoe fa maninona no ho amnistena ny président Rajoelina kanefa olona tsy tsara tsy nitsaraina na nisy heloka ahoana ny fahitanao an'iny soso-kevitra ny Sadek iny ny soso-kevitra ny Sadek de miainga amina teknika zay mba hitany tany amin'ny firenen-kafa sy zay mba heveriny hoe mahasoa atsika satria mpifanolo-bodirindrina amintsika zareo ohatrandreny hoe misy tokantrano tsy milamina reny de miantso ny avy any ivelany fa ny vahaolana tsara indrindra de isika ihany no mitady vahaolana misotoavina nanantsika amin'ny fahendrena nanandrasantsika ary tsika koa tsika ne manana mpitarika be de be manana maizy azy fa tsy napetraka tamin'ny toerany reny olona reny de tsy noenona koa fa rehefa vahiny de enona fa za zany tena manana faharesen-dahatra tanteraka ao amiko ao raha tiana ny amany olana maharitra de mila mampiseho ataotsika hoe tanjaka ny mpanao politika malagasy rehetra ny olona osa mantsy no mitady hevitra hoe ahoana ny amaliko faty mararirary kokoa an'io raha resiko io fa ny olona mahery mahay mamela heloka izy raha ataony hoe tsindronina ao ampaingitra izy de enony fotsiny le izy fa izy tsy na mahery adinoana iny avy eo mangiry firy izy fa adinoana iny avy eo fa ny olona rehefa hoe ataotsika zany hoe mahay manadino ohatr'izay de tena sambatra satria tsy mifantoka any amin'ny valifaty sy ny asa ratsy izy asa ratsy mantsy ny valifaty andoritra n'olona koa ve ianao androba ve ianao amono olona ianao andefa olona ilefa ianao zavatra ohatr'izany ve sa hoe ianao mahatsiary fa nanana marina ianao nanana rariny fa nomenao rariny ny fahendrena malagasy hoe fihavanana sy karakala mpihavanana no ambony de io ane androany ane ianao mety ifandrafy mety ifankahaly fa tsy feranao ny zavatra hitranga amin'ny ankizy amin'ireo taranankareo raha ampitso hoe ka tsy aleo hoe jerena teny zao sahady hoe sao de tokony ho farana ny zavatra io satria ianao tsy afaka andany ankizy sy ny tanora ny arinany tsy ifankaty nefa ny ianao eo amaray mandriny ianao tsy name modely tsara de raha ny hevitra zany fa indrena ho antsika malagasy mitady an'izay fihavanana zay ary lafi tsara raha ohatra hoe samy malohana izy mirahalahy de mifandreseko zany fandresen'izy ireo sady fandreseny ny vahoaka malagasy satria mety ho zavatra mahazentana hoe tsy niady an-trano tsika nefa atao ohatra ny lasa mifandray tanana afaka mifampiresaka indray ahoana ny ahafahanao manantena ny fanaonan'izy mirahalahy ohatra raha toka Andriamatora Joelina andry nirina ohatra hatramin'ny fotoana zay nilatsahany fa nilazany fa tsy hirotsaka hovidiny izy de ahita trano ny kabariny fa somary maherihery vaika ary mahintsihitsy enjakenjana ny fiteniny nivoaka an-gazety androany nitatitra ny kabary tamin'ny hetsika fa tsy arovana ny 7 febroary ianao zao miandrandra hoe raha manaiky anoana Andriamatora Joelina mihitsy no nilaza pahay be maso retany rendanitra fa tsy misy ty taninrazana ianareo moa zany isany ianareo candidat rehetrarehetra zay milatsaka amin'izao fotoana zao voalohany aloha président Rajoelina efa nisy fotoana
ataontsika hoe tamin'ny sehatra zany tamin'izany mbola filoalefitry ny SMM efa nisy fotoana ny onanay taminy ary izy moa manana ny sehatra ataoko hoe fanaraha-maso zava-misy eto amin'ny firenena mino aho fa fatany président Rafale manana marika koa nisy tetikasa maro narosoko taminy fony mbola mpianatra de mino aho fa fatany kosa tsy mbola nare tena hoe tamin'ny ainao manjery toy izao mino aho fa nanahena ary izy tamin'ny radio anankiray atao kaikinareo eto de veriko hoe mbola tsy fatamarina hoe izavy ny candidat fa amin'ny tatitra mety ho enina ny zavatra hitany amin'ny fahitalavitra an'io mino aho fa mety mijery koa ny faty amanjana ny ankohona ny fianakaviany akaiky de mino aho fa mety andova ny fomba fijeriny ny zavatra arosoko an'io hoe misy teny namana moa hoe Fetson Jenirina ny teny an'iny la paix des braves de ohatran'ny enjehany izy rehefa ny teny an'iny fa ny olona tena mahery de mahay ny mifandamina sy mifakahery ary mahay mamela heloka mahay manadino ara zany raha tena marina kokoa kanefa moa marina fa misy ny ratra mety sarotra donona maha olombelona ny olombelona za aloha tena hoe afaka mijoro vavolombelona zany mihitsy hoe za imbetsaka na tamin'ny ankonana nisy na tamin'ny fianakaviana na tamin'ny namana nisy zavatra hoe mandratrana tokony tena ampalahelo mihitsy fa tena haiko manadino mety zay koa ngamba mahatanora endrika ohatra zao satria raha fijenao hoe zao tsy efa raha ny taonako zao 7 taona mety fijenao zao mety mbola 3 taona mahery kely satria ao zany le fo madio ono mandinika eto manao pimaso amin'ireo mpitarika ankolafy anankiroa reo anao zany zao hoe efatra ny tena efatra dia lasa ny saiko hoe manahoana marina moa zany ny ahafahanao ianao olotsotra ny arena voanganao tao anatin'ny fiainanao vi zany sy ny vola voanganao tao anatin'izay no atotonao ikarakarana no ety manana rehetra amin'ity fiatrehana fifidianana ity sa paikady ihany koa ambadika ilay fisarina zoro amin'ny ankolafy efatra ny mba azahoana famatsiana sy tosika hiatrehana an'izay fifidianana zay misy marina aloha raha karaha manampy tsara ataoko hoe na de cadre anisany ambony amin'ny firenena ary izy tsy nikena ho isan'ny fahefana mihitsy mantsy za efa napetraka ohatrany hoe mpiasam-bahoaka de le asa hoe mampiasam-bahoaka tsy naninona fa ny tena olana ny fahefanao tena amin'ny asako zao de mitsara an'ireo olona zay efa be ny tanàna mitsara ny fitantanam-bolany zareo zany nefa ny rapitahana ny vola miditra mino fa kely na izany na tsy izany tsy ny volako no atotoko ary zay koa fomba fiasa vaovao ialantsika zany zay fa ny mpanohana no manambatambatra de samy tompo ny fandresena samy tompo ny repoblika zay ny hevitry ny repoblika zava-bahoaka fananam-bahoaka zay ny dikany demokrasia zany hoe ny maro anisa azo tao anatin'ny fitsapana ny hevitry ny vahoaka zay ny demokrasia ka raha iza manokana zany ambarako retany ren-danitra mihitsy fa ny vola kely mba hananako sy mifananako de tena zavatra azoko tamin'ny ataoko hoe atsembohan'ny tavako tamin'ny fisasarako tamin'ny fikarohana nataoko kanefany raha io no ety manana zany fifidianana zany de tsy ho ampy mihitsy fa ny azo atenaina kosa satria tsika zao anana mpijery olona manana maizy azy be dehibe de maro ny olona mety hitady serasera amintsika zany hoe ahoana ny anoanana n'olo iny fa ny hevitra rehetra ho arosiny de inonay fa hitondra fandrosoana ho amin'ny Madagasikara fa tsy fiemorana ny hevitra arosiny dia any anatin'ny fampelezakevitra ngamba tena hidirana lalina ny fampahafantarana zay hevitra zay sy ny vinam-piarahamonina zay mifandraiky aminy fa miverina amin'ireo fandraisana andraikitra fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena Andriamatora Kotomanina ianao ve mihevitra fa raha tsy mbotsaka ao filoham-pirenena na raha tsy miazakazaka ao amin'ny toeran'ny filoham-pirenena dia tsy afaka mandray andraikitra tsy misehatra hafa ahafahanao mampiasa androtraika efanao reo ary azo anao vokatra tsaratsara kokoa ohatra raha ohatra ny fanetretenao anatiko za de nanaiky foana zay toerana nandevasana teto Madagasikara Toliara Fianaratsoa Antananarivo eo amin'ny resaka ataoko hoe SMM efa nitety Madagasikara ho an'ny soa-ombonana ho an'izany fikambanana na syndicat zany kanefa raha ohatra zany nisy candidat anankiray fantatro
fa afaka hiaro ny hevitra rehetra sy nyfahmivana rehetra na amin'ny resaka lalam-pandrenana io na amin'ny fitantanana io na amin'ny fifampitondrana maha olona io na amin'ny ataontsika hoe ny fametrahana reo androm-panjakana toy ny conseil de discipline budgétaire nambara financiaire nambarako teo sy ny ataontsika hoe ny haute cour de justice misy olona ve tena hoe vonona indray ny exécutif nefa ame fahefa-pitsarana zay mety hitsarana azy na ny olona petrany ihany koa misy olona ve manaiky ahena amin'ny fahefana dia izy ny anao modely hoe amin'io fahefana kely io re olona afaka ny mandroso ny firenena ary za koa afaka manao zay vitako misy olona ve afaka manao an'izay misy olona ve afaka hiteny amin'ny vahoaka hoe iza anao modely tsy ameno paosy ary ambarako aminareo horetany ren-danitra ty fananana ananako amin'izao za miditra eo amin'ny fitondrana zao mivoaka eo amin'ny fitondrana dia aseoko hoe ity le izy ka ho hitanareo zany miaraka amin'izay hoe nangorokarena ve ilay filohan'ny repoblika no mety ho arena mety naoroko fotsiny tao anatin'ny fitondrako angamba dia fitiavan'ny vahoaka na hoe tsapan'ny olona hoe nisy fiovana ny fari-piainany ohatra hoe ny mpitsabo mety mandray karama fandraiky amin'ireo fianarana sarotra nataony ny mpanabe mandray karama na tamin'ny karama za zao manatetika asa momba mpanabe ohatra hoe amin'ny resaka alphabétisation dia ireo mpanabe ireo rehefa vacance indraindray misy mety hoe mba te hanana fiariana fanampiny dia ohatra hoe atao avo royeny ohatra ny karama na omeny ministère en décentralisation tamin'ny karama zaza izy dia izy ohatra no mampianatra an'ireo mpiray tanindrazana satria misy commune eto Madagasikara tsy nandi fianarana daholo ny ray tanàna ary olana rehefa misy fifidianana sy fanisana vato satria ny lalàna milaza hoe tokony olona mahay manisa no manisa vato mahay mamaky teny sy io indrindratsika Andriamatora Kotomany milaza ho candidat ianao tsy mametraka olana ny data napetraky ny senity ianao ahoana nefa mifahatsapanao ny olom-pirenena amin'izay fandraisana andraikitra anaty fifidianana izay vonona ara teknika mety eo ihany hoe anaty lisy mpifidianana sy ny sisa fa matotra ve ary manana fahamatorana ametraka safidy ampisy tena fanovana marina ito amin'ny firenena ny vahoaka malagasy amin'izao toe-draharaha sy toe-piaina misy azy zao za aloha resy lahatra fa mbola asa be tokoa ny hoe anabe sy taiza ary andresy lahatra ny vahoaka malagasy fantatro zay ary efa miomana amin'izay koa moa tena matoa hoe irotsaka fa ny zavatra mety hoe amafisina zany angamba raha hoe tokony ambary etona dia ny hoe isika efa tena nandalo fangiry firiana miopapana noho izany mila vahaolana zany tsika mila olona manana fahendrena tsy hita pesipesena koa tsika ahafahana mameno an'izay fahavangana zay ary mila andian'olona vaovao tsika tanora vaovao mpitarika vaovao mpanao politika vaovao hitondra fisainana vaovao mifanaja ao anatin'ny hevitra mety tsy hitovy mifame voninahitra ao anatin'ny tombontsoa mety tsy iraisana za zavatra zany zavatra azo atao tsara ny no milalao politika ao anatin'ny fanajany azo atao tsara no mifaninana dia rehefa resy ianao amindray mitoraka dia mandray tanana ny mpifanandrina aminao amina fijery tsisy fankalana fa miomana ianao hoe anao tsara no ise any eo rina ary amin'izay ny tenanao ny fahavalinao voalohany ane amin'ny zavatra rehetra na fananana politika io na kolotsaina na inona rehefa resinao fitiavatenanao dia mivoaka mpandresy ianao mareza namanao dia aekeo miraha mifaly aminy amin'iny fandresen'iny fa ho averiny aminao iny rehefa resinao koa izy ao arinao fa raha ohatra ianao tsy mahay resy rehefa resy dia rehefa tonga amin'ny fotoana mba andresenao dia misy olona mivindavinao dia tsy tonga lafatra ny hafalianao amin'izay fotoana zay entompoka fierinao amin'le resaka vahoaka ihany vahoaka mpifidy ny resahany ito satria fomba mampanao izay mahazatra ary tsy dia hita mpanao politika efa zatran'izay ihany koa ny maharatsy azy ny fizaran-javatra ny fampiasam-bola betsaka ao anatin'ny raharam-pifidianana indrindra mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra io zany le mampizongozona n'ilay hoe famatorana safidin'ny vahoaka matetika hoe atray izay zavatra zay fa mivalianao tombo iny fa ahoana ny eritreritra Andriamatora Kotomany na mankanida azy mikasika ny hoe tokony hoferana sa tokony hisy fitsipikapetraka ny amin'izay karazana fandanim-bola ao anatina fifidianana izay sy ny fanaraha-maso an'izay lafin'ny fampiasam-bola ao anaty fifidianana izay to Madagasikara
azafady amby lafindray aloha ny ametra ny olona hoe zao volaolanina matetika arange volam-bahoaka ihany reny lanina reny ka raha mba miverina ny vahoaka amin'ny endrika hoe t-shirt casquette vatomamy vary sy laoka le izy tsy zanga manao nakana an'izay satria mety efa endrika fibebahana ihany koa zay ho an'le mpanao politika manao azy mba mamerina zany manao restitution amin'ny retsika ny mahalala tsara resaka bois de rose io ane $200 hony kilo raha tsy diso $200 zany ane tsy ampiborsana mpianatra tiako tenenina hoe $40 moa sa eny $40 agnamby izay fa bourse mpianatra ray volana ane bois de rose ray kilao nefa sahirana ny firenena ando amin'ny vola bourse mpianatra hoe aradrariny ve raha t-shirt casquette vili vatomamy no zany io no modely anankiray ho ataoko raha sendra mpitondra tsy fena anagejany ainao manjery mpanjakana satria mariky ny fahalemena le izy tsy fifehezana serasera zany hoe tsy matoky ny tenany le olona fa mafonja loatra mety ho fanakianana ataony andaniny de ferany ianao manjery mpanjakana tsy azo ny hafa hidirana fa amin'ny fotoana zay hitondrako apetraka ny etika hoe mahazo miditra ato daholo ao amin'ny ainao manjery mpanjakana ary olona fidiny namany atao talesy mpanapaka ao koa de am'izay tsisy tsony ty hoe matahotra carrière ty tadiavana zany ny ananany ny mpanao gazety amin'ny ainao manjery mpanjakana fa aleovatena fa misy kosa ny etika andrasana mpanao politika zay olona vahiny amin'ny ainao manjery rehetra de mba iny etika iny ro arahana raha manakina namana na manakina fitondrana mba ialana zany amin'ny fahampitehan-javatra sy ny fisaraham-bazany eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka indray iza de izara fitiavana izara fahendrena izara fahalalana ho an'ny vahoaka mety manana vatomamy sy t-shirt amin'ny fampelezan-kevitra io raha manana moa de arapa-soa arapa-tsara fa iza kosa de hiezaka mba farafaharatsy mba misy dingana vitany ny mpifidy zany sy ny vahoaka malagasy amin'ny fividianana manaraka de ny hevitra vaovao rehetra arosoko sy izaraiko amin'ny piraitan-drazana eo de ho tsofina rano zany ho an'ny mpitondra ny rarina moa de ny tompon'le hevitra ihany manatanteraka azy fa raha mahazo ny firenena za tsy sarotiny raha misy kisendrasendra zany hoe sanatria tsy lany fa za aloha zany rehefa manao zavatra tahaka an'io de manana finiavana goavana be mihitsy hoe hitetiny tena fazatany efatra anao mifarahery amin'ny fandresen-dahatra rehetra fa misy moa miankina amin'ny tena misy miankina amin'ny mpifidy misy koa miankina amin'ny ilay nahary ao ambony ao zay mandahatra ny zavatra rehetra mbola isan'ny fotoana inona fa afahanao miresaka misimisy kokoa amin'ny fotoana mamety azy an'izay sosikevitra sy hevitra rehetra ary vina entinao iazakazaka ao anatin'izay fifaninanana zay fa ny fotoana rehefa mitopy ery amin'le famantaran'ora amin'ny masoko de mahita fa mifarana sady ny fiarahana sy ny resadresaka amin'izao alina izao inona no teny amaranana sy ny afahana mifanakalona miserasera aminao araka ny teninao teo satria mety gaga zao mijery hoe izy io ahoana momba ny olona io de sady mamarana ny fandarantsika misaotra betsaka na miazay fahafahana maneo zay voalohany aloha nafinaritra any vahiny teto amin'ny fahitalavitra matv makasitraka ny teknisiana sy mpiara-miasa aminareo rehetra ny olona tompony tony sehatra fahana maneo hevitra tony faharoa te ilaza ny vahoaka malagasy hoe efa antaonany maro no ny omanako mba ho mpitarika sy ho mpitondra ary nandalo karazana sedra sy zavatra sarotra be dehibe vao ataoko hoe tonga amin'izao sehatra hoe hirotsaka hovidiana filoham-pirenena zao ny fahamatorana zay veriko fa efa misy sy ny finiavana zay tena goavana be mihitsy hanova zavatra sy ho modely tsara ho an'ny mpifidy rehetra de atolotro ampitiavana ho an'ny vahoaka manontolo de manarak'izay te hanasa ny vahoaka malagasy sy ireo zay manam-pandriana rehetra mba hoe andohana zany satria ny tao-trano tsy efa nirery ary tsy tsara ny miavina tsy feno de eo zany ny ilana n'le fifanampiana hoe zay tsy maintsy biky mahay fatrambary ary
tanana visy havanana zay didina marary manasa zany a ho an'ireo zay olona manam-pandriana handova marina handova ny zava-misy rehetra eto amin'ny firenena mba iseraseramiko amin'ny Facebook amin'ny anarako efa voalaza teo hoe Rakotomana Andrianiaina Franklin James manana compte 4 amin'ny Facebook dia ireo compte ireo zany a le anarana Rakotomana io fotsiny no ampiasaina dia jeraina ndray amin'ny fanampina anarako a dia mipoitra eo a io compte io a dia amin'io tsika no mandrafitra zay paikady rehetra hiatrehana ny fifidianana amin'ny fomba tena matotra. Ya eny ary isorana betsaka ianao Andriamatoa Rakotomana Andrianiaina Franklin James ny vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'izao alina izao tsy ena fa dia mpitsara ara-bolitra na magistrat financier zafady zay zany no asany a fa isan'ny candidat zay irotsaka ho filoham-pirenena ny tenany nitondra an'izay ataon'izay sy fahitany mitondra raha akapobe eto Madagasikara ary ny fanovana zay verina fa tokony isa marina eto amin'ity firenena ity akasitrahana ianao ankasitrahana toy zany ihany koa ny teknisiana rehetra zay niarany salata amin'ny fanatodisana indrindra fa ianareo izay nanome avaram-patana ny fandarana indray tamin'ity alina ity mangatatanana ikotokoton'izay mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.